Miarahaba anareo graito tonga soa indray eto amin'ny taranja malagasy. Androany tsika dia hianatra momba ny fehezanteny. Ina ary ny atao hoe fehezanteny? Ny fehezanteny dia andian-teny tononona na soratana manaraka-pitsipika ka azo ampitana hafatra. Ny fehezanteny dia ahitana teny roa na mihoatra. Manomboka amin'ny soram-baventy ka miafara amin'ny teboka ny fehezanteny. Andao antsika hijery ohatra vitsivitsy. Ny soram-baventy dia miloko mena, dia ny teboka dia miloko maitso. Araka hitantsika amin'io ohatra io. Ohatra fehezanteny zao dia milalao ilita. M soram-baventy ary teboka amin'ny farany. M amin'ny voalohany. Fandroany, mianatra ny mpianatra. Soram-baventy tsara amin'ny voalohany M ary miafarany amin'ny teboka maitsomaitso. Misakafo ny ankizy. M soram-baventy satria amin'ny voalohany ary amin'ny farany ahitana teboka maitsomaitso. Mitomany i koto. M soram-baventy foana satria amin'ny voalohany. Teboka kosa amin'ny farany maitsomaitso. Azanareo ve izy teo? Misaotra anareo manaraka indray ary.